sady tiako niarany zara reo tsy ambara teloko iafaliko siny alaeloko ianao lania ritra zava-tsy finity any mafy na mangidy ay mamiko indrindra tantelyko ianao no anjeliko fa niantsika roa dia fitia mandramaty tolamanakoe iray aina iray vasy fefalasanao tsy misy ady varotra ty foko tsara fatotra fa niantsika roa dia fitia mandramaty tolambanakoe iray aina iray vasy fefalasanao tsy misy ady varotra ty foko tsara fatotra Fakasitrahana no atolotra antsika rehetra izay manaraka ny Coulisses on TV amin'ity alahady ariva ity amin'ny 10 ora fotoanantsika eto amin'ny TV Plus Madagascar ao amin'ny page ny Facebook ny TV Plus Madagascar officialy ao amin'ny Radio Plus ihany koa zato tepika roa afaka narahanareo mivantana ny fandarantsika tarika zandry gasy no miaraka amintsika amin'ity anio ity faly miarabanareo tonga soa indray atao indray satria tena efa ela zany tarika zandry gasy zany sy tato amin'ny fandaharana dia tonga soa indray anareo miarabany laingo dia miarabany mpanaraka ny fandaharana Coulisses on TV ohatra sy ny ekipan'ny TV Plus
Iesa tarika zandry gasy atao hoe rehefa nandeha resakatsika teo dia efa nisokafanareo ny 10 taona nisiny izany tarika izany. Raha andeha ampafantatra ny mpijery sy ampatsiahy isika hoe izany moa izany mandravitra ny tarika zandry gasy etỳ am-piandohana tsy maninona mihitsy. Aleo tonga nga mampampahafantarana tokoa ny tarika ilainiko satria betsaka foana ny manontany anay manadinidiny anarana hoe iza moa ingaty moa zany fantatry ny olona rehetrarehetra mbola talenta zany tompon-kevitra voalohany tamin'ny fananganan'ny tarika zandry gasy izy koa no ataontsika hoe mpamorokira fototra zany eo amin'ny tarika ankoatran'ny talentany amin'ny fandrindrana hira sy fambonan-kira sy ny fitendrena gitara. Akaikiny eo i fitahiny zokilahanay eo amin'ny tarika izy tompon'ny feo tsy manam-paharoa. Anisan'ny akora fototra ihany koa ny filazanay anazy mpamorokira ihany koa izy. Manaraka ao likijosy likijosy marina hoe taty aoriana izy vao niditra tao anatin'ny tarika zandry gasy kanefa nefa tao anatiny niaraka tao foana dandrindran'izay 12 taona zay. Ao akaikiny eo i Herinjatovo faraparany niditra tao amin'ny tarika zany manao ny feo ambony ary efa mpanaraka ny tarika zandry gasy teo hatramin'izay koa. Eo akaikiny fantatritsika rehetra ihany koa i Ioby mety tsy Ioby ny afantaran'ny olona anazy fa ilay saka kokoa ny afantaran'ny olona anazy anisan'ny mana talenta manokana amin'io fitendrenan'io gitara io izy sy ny fandrindrana ny hira amin'ny ankapobeny. Dia ny farany avy ato i Litsa sy ny satrony. Litsa sy ny satrony ao amin'ny amponga sy ny zava-maneno ravaka. Ireo aloha zany ny mandrafitra ny tarika zandry gasy amin'ny hitantsika eto amin'ny fandaharana zao. Ary le miteny zany. Sady le miteny indray no adino. Ny tenako tsy tena hoe mpikambanao amin'ny tarika fa mikarakara manajoera ny tarika zandry gasy efa niara-dalana teo hatramin'izay 12 taona zay ihany koa. 12 taona zay no lasa ataontsika hoe mety mbola mitsinjo lavitra kokoa ny efa nisy tamin'izay 12 taona efa lasa zay ny tarika zandry gasy. Raha ny foto-kevitra ny joronana tonga n'ilay hoe mbola nahatratra ny 12 taona azo fatarina ihany ve le hoe zandry gasy ny zandry gasy mihitsy hoe zany ny tena mampiavaka azy. Ia, mbola tampoka aloha micro dia raha kely ihany afaka mamaly daholo. Dia ampiny fitahiana sy mbola raha mifanazavaka na rehefa avy eo. Hovaliako satria nanaraka ny tarika hatrany amin'ny voalohany ko ny taona 2010 taona zany no niketriky mbola sy fitahiana sy ioby hoe anangana tarika anankiray ivoy an'ilay vakoka sotoavina, ivoy an'ilay mozika tena malagasy andimbo sy anoy, amelona, amerina, dia amorona dia anoy ampita zany amin'ny taranaka. Tamin'izany ny fahatsapahana hoe rehefa mifamorivory ry zalahy hoe iza zany no mbo anoy ny lalandry maleo, ry lolo, ry feo gasy rehefa tonga amin'ny fahanterana le rony andao mba hisy mandimbo dia teraka teo ny zandry gasy. Ary arotiko kely nay hoe natonga n'ilay anarana satria ao anatin'ilay anarana misy ny tena lalan-tsaina zany amin'io zandry gasy io raha tadidin'ny laingo misy ny anaran'ny ekipam-pirenena ny baolina kitra malagasy fahiny izy io tamin'izany fotoana zany. Zany hoe zay mihitsy zany lalan-tsaina n'ilay tarika hoe ohatran'ny hoe ekipam-pirenena mitondra avo an'ilay kolotsaina malagasy zany anerana an'izao tontolo izao. Efa nisy tsenjo lavitra be tao amin'ny mbola talenta satria izy moa zany no tompon'ny ketrika voalohany zandry gasy satria manina ny ekipa nasionaly misy hoe misy fototra, misy hoe reto tsy miala mihitsy rehefa eny ambony terrain misy hoe atsoina miditra, misy hoe manampy arakaraky ny hitan'ny sy mercenaire tsy tena hoe mercenaire angamba ny ilazantsika anazy fa hoe arakaraky ny zava-misy zany fa ilay lalan-tsaina tsy miova dia zay le hoe manandratra ny mozika malagasy oreny zao tontolo zao zay. Ary tao anatin'izay 12 taona zay dia nandeha tamin'izay lalan'izay foana ny tarika namelona aloha ny hira sasany haitsika ireny dia nitrandraka dia nampita nampity dia nanolotra ihany koa ny sanganasa ny forona vaovao zany dia tonga amin'izao ny ambiny agnamany ameoko ny mbola ny fanohizana sy ny fampahafantarana ny aoary eny efa presque voalazany zony nataony moa zany ilay ambangivangony
fa ny anapiko anazy fotsiny angamba hoe araka le teny zonaina teo hoe misy fototra anankiray misy vakoka anankiray izay le hoe bagasy zany zay efa nilovaitsika nandritra ny taona maro efa 100 taona teo mihitsy tsika zao no ndeha ataontsika hoe nandovan'izay bagasy zay dia izahay zany tato amin'ilay bagasy amina gitara satria ny bagasy afaka tendrena piano afaka tendrena amin'ny valisy sisy dia nitondra zany izahay ny fanilo miampita amin'ny bagasy en gitara nomena ianarana moa izy ity zany tateo aoriana zay izy iobo moa no namorona le anarana hoe bagasy maziromotra zany hoe amin'ny teny frantsay lanatsika hoe dérivé an'le bagasy any zany izy mba nisy karazana ohatrany hoe fikarohana kely sy fanampiny kely zany nataonay zany nampianay tamin'le fomba fitendry tendry gasy en gitara taloha zany dia mba rehefa tateo aoriana zany ny zandry kely ohatranay dia mba nitondra kely karazana fanatsarana sa fampivoarana patsiro n'andro ok ary fitahina mbola misy anampiana azy sa hoe tonga dia hipita amin'ny hira manaraka ataontsika hoe tanjona ihany koa tao anatin'ny izay rehetra bady rehetra iraha malala ny rivotra amin'izao amin'ny mozika zany ny tiako tenenina dia nanana eritreritra zay hoe aloha vonjenaingana fa ny antsika nay nitohatra ny zava-doza izy fa tsika lasa valalanam-bola izy sanatria dia mamelona an'izay tanjona anay zany kiary tozantsika ny tafatafatra efa avy eo fa asiantsika mozika aloha le voalohany teo ino moa titran'le voalohany teo tsara fatitra na haino tsara fatitra na haino lambana koa dia na haino mandramaty fa ny hirantsika manaraka raha afaka resahantsika kely tsy manina mihitsy hoe toy ny ahoana ihany koa zany hoe loha hevitra voiziny tarika zandrikasy zany any anatina tononkira raha afaka le nira manaraka ity zany avizany zanako zany hoe noforoniko zany izy ty tamin'ny 13 tany nitaizany zanako avy nitaiza tamin'izay dia natitra be sa le zazavavy kely endry tsara tamin'izay dia mba nampatory anazy tamin'izay dia teo ny aingany angam-panahy misy fanampamatsy moa zany ao ambony ao dia navita ny tira ity noforonina manokana noforonina dada manokana ho an'ny zanana ho an'ny zanaka vavy zany ty izy ty tolo tao an'ny ray aman-dreny rehetra tolo tao an'ny ray rehetra moa zany Tsotrotrotro faza tomanga
hira anankiray hiran'ny foronina izy ity hira manokana be mihitsy très spécial ozy ny vazaha hira mpitiavana be no foronina dia atolotra ampitiavana hira natolotra ho an'ny vady malala zay ngambany Rilay tompony foko anjaka vavy ny fitiavako loa rano ny taranako reniny reo zanako jiro sy faniloko manazavy zany lalako dia volana mitsilo ny aliko masoandro mpiainako eny mbola veriko eto aky ivadika de sanaty yantsika roanye ilay fity mandrakizay dory
Manoho ny resadresakantsika tarika zandry-gasy miaraka amintsika eto ampatsahivana raha zao nareo vao mijery sy mihaino anay raha andeha anao banky tokana ny 5 taona 5 taona nisina 5 taona mety nisy fotoana nahanginana ihany koa ve mety efa nisy an'izay koa ve nitarika zandry-gasy satria matetika ny mpanakanto misy an'izay hoe mangina kely aloha na makaina kely aloha na sahirana kely aloha na misy koa aza hoe tena hoe sampana mihitsy ny lalana dia nakabahana tsara mihitsy indray hoe anohizana azy rehefa avy eo. Nanahoana 20 taona nareo? 20 taona raha olombelona zany efa lehibehibe ihany atao anatin'izay tokoa ohatran'ny zavatra rehetra ohatran'ny fiara mba misy embouteillage kely indraindray dia nisy fotoana nanginana tokoa dia nisy fotoana nitenenana amin'izao fotoana izao zay eo am-pikarakarana vokatra nisy vokatra efa vita teo aloha dia mandeha ny fitetezam-paritra sy ny seho isan-karazany dia amin'izao fotoana izao manomana vokatra efa kaikaiky izy eo fa miaritra kely. Ie, aizavany mety hoe sehatra aizavany ahitana izany hoe tarika zandry-gasy izany ankoatran'ny efa hita foana moa amin'ny hainao manjery fa ankoatran'ny hoe fa dokam-barotra mandeha ny hainao manjery sy ny tambazotran sosialy aiza ihany koa no mety hoe hiantseheranareo kokoa izany hoe aty ambadika fa mety hoe tsy voatery hitapoka hita-pirenena. Ataoko hoe ny be dia be ny miantso dia mandeha foana izay misy na bateron-jaza na anniversaire aza indraindray dia fiancé sy ny sisa mandeha foana izahay eto foana dia spectacle cabaret spectacle dia ny atoato monsieur Joniaina angamba mahafantatany fanara-potoana manaraka. Eya, ny tarika zandry-gasy tokoa dia tena hoe rehefa karazana lanonana iantsona anazy na lanonana ofisialy misy lanonana orinasa araka ny tenany fita teo no iny raha mandrakizay doro iny zao dia misy fotoana tena hoe antsona anaty mariage ny raha voaingana iny tamin'ny taona tamin'ity taona ity moa zany tsy tena hoe fataonao hoe tamin'ity taona ity dia baorinan'ny voahany iny dia betsaka no miantso ny tarika anafana hanokatra amin'ny mariage zany amin'ny hira sy ny hira sasany dia mandeha foana ny tarika rehefa mifafahana ankoatran'ny ren'ilay hita amin'ny dokam-barotra ireny zany hoe misy cabaret fanaonay matetetika sy fitetezam-paritra sy ny fampisehoana lehibe izay ho avy tsy ho ela amin'ity fankalazana natao fankalazana ny 10 taona ny tarika ty. Manao ahoana ny toeran'ny bagasy amin'izao efa hiditra 2000 efa hiditra taona manaraka sika io aiza ho aiza ny toeran'ny bagasy raha mita amin'ny mozika izay tena etsero misy rivotra eto amin'ny tanàna izay ataoko hoe manimba dia lasa morona any zaza zavatra tsy atsika dia any lasa morona any zany le taranaka dia ny atsika ny lasa ambany zavatra be dia eo an-dalam-panarenana adidinay moa zany eo an-dalam-panarenana an'izany ny zahay ihany koa anisany fa mbola ezaka le izy fa za mahita hoe somary mampalahelo enena izany raha betabe ny zandrikely nitaizany tarika zandry-gasy izay ny tena mahafaly satria taorina amin'ny fironan'ny zandry-gasy sy ny tarika vetso-kely izay mpirahala amina ihany dia lasa nitendry kitara bagasy daholo ny zandrikely kitara roa feo roa betabe ny tarika eraky ty Madagasikara ty dia makasitaka satria tafita ny afatra mbola velona le bagasy velona le tendri-gasy izay mahafaly anay izay mba karamana ton'ity mozika ity zany. Ie, iza no mbola talenta ihany ve no manoratra sa tsara fantarina ihany izay satria samy manana ny feoany samy manana ny fomba fitendriny samy manana ny fomba fikapohany litsakely ohatra tsy miteny mihitsy azy iza no ataontsika hoe tompony teny farany ve sa iza no miara-mikondoha ihany koa ao anatin'ny sehatry ny famoronana izay tarika zandry-gasy aloha dia niezaka mamorona mihitsy mamorona zavatra hoe ao anatin'ny fananana mihitsy mavoaka anay misy ambola taneta manoratra ny fitahiana ny tenako dia misy moa zay rehefa tafahona dia maforona zavatra ihany dia eo dia avao dia mafita zavatra mahafinaritra ohatran'ny hoe
zay rehefa teneniny vita mola izy koa aingam-panahy koa le izy aingam-panahy dia manoratra dia zavatra misy moa no tantarana amin'ilay tsy hoe zavatra sisy koa nefa. Mbola misy ve zany hoe fotoana tokana répétition fotsiny? Tsy maintsy misy zany ka mba atao zavatra fohomana tsara sy mba tsara nahandro ny zavatra rosiny mpakafy misy foana zany ka. Ie, isaky n'inona no mety hoe fiarahana, fivoahana kely ankoatran'le eny an-tsehatra foana hoe isaky ny eny an-tsehatra vao fankahita fa tsara koa le hoe mba tsy anaty mozika fa ivelan'ny mozika. Ny somary zay somary mampiomehan'ny zalahy rehetra io zany ny tarika zandry-gasy zany tena miezaka mahita fotoana anatin'ny herinandro ihaonana sy raha na dia resadresaka fotsiny tsy misy gitara ary fa amin'ny fotoana iny dia efa misy répétition iny satria izay le fifankazahoana mpanasy ampo zay mihitsy tena zava-dehibe amin'ny tarika zany matetika talata alarobia satria amin'iny moa zany no tsy misy asa satria asa mozika dia amin'iny no tafahoana ny tarika dia mandeha zay karazana répétition sy mirahira zay mahatsara ny tarika ohatran'ny tony gitara anankiray dia efa mety ny répétition fa tsy voatery hoe mila studio be na sahala amin'izany na ny tany ianao teo hoe manahoana ny fandrindrana ny amin'ny tarika tsirairay dia marina hoe eo imbola mitarika fa anisan'ny miara miketrika ny fandrindrana ny hira ry zalahy reo izaho mantsy amin'ilay tarika le mpitazana fotsiny fa za tsy hoe mozika dia rehefa mitazana ny zalahy dia hitako mihitsy rehefa hoe eto ilitsy anao miteny hoe zao no tokony mampety an'izany zalahy ianona izy eto saka ny tenenina hoe zao no anaovantsika an'ity zao no miatrahana an'ilay fanahy mahazandry-gasy an'ilay zandry-gasy dia ianona izy dia manatsofoka rehefa eto era miteny hoe zao no anatsofoantsika an'ity an'ity dia mirindra arak'izay izy rehefa ozy izy alika hoe aingona kely amin'ny kabosy eto anazany dia mirindra le hira dia mivoaka ohatra ireny zany hoe fikonandohan'ny zalahy rehetrarehetra mpanakanto ireo mamoaka an'ireny hira ireny fa misy mifototra fotsiny avy amin'ilay mpamorona hoe tia ny hiran'ny lik zao no nentina dia samy mitsaingotsaingo keo dia mamoaka an'ireny le izy ary zay mampiavaka an'ilay vokatra mivoaka rehefa avy eo hoe vokatra zandry-gasy zay raha ohatra zany ka ohatra hoe olona mbola tsy naheno an'ilay hira vaovao vao mandeha io hira io dia fantatry le olona zandry-gasy zany. Voateny daholo ny anjara asan'le tsirairay teo fa le mipetraka eo amin'ilay toerana maha-manager somary manitikitika kely ihany satria firifiry ihany koa misy mpanakanto hoe tapaka ny fiara-miasa misy manager any hatramin'izay foana ny mbola mitohy mandrakizao manao ahoana zany hoe mitarika atao hoe mitarika ve miay ve mikarakara ve mitadidiny datin'ireo olona ireo na dia samy manana ny fiainany sy ny asany sy ny tokantranony aza manao ahoana ny hoe toerana maha-manager zany. Ny anankiray aloha voalohany indrindra angambany resahako hoe tsy mpitarika mandrindra kokoa angambany mandrindra ny fandaharam-potoana sy ny asan'ny tarika anankiray satria heverina zany fa efa tokony miditra amina rafitra matianina ny tarika iray dia mila an'izay mpandrindra sy mpikarakara fandamina zay efa niara-niasa tamin'ny tarika efa ela be ako tsy za manager voalohany akory efa nisy ihany teo aloha fa avy eo rehefa tena tapa-kevitra ny tarika hoe hiditra amin'ilay rafitra matianina dia ny teny tamiko ry zalahy hoe maraisany lahy zay andraikitra zay dia niraisina mpanatretena le izy satria zaoko anatin'ilay tontolo ihany misy fotoana tsy moramora ny mandamina ny fandaharam-potoana satria akoatran'ny mozika zany misy manao zavatra hafa ihany ny tsirairay mpikambana amin'ny tarika ilaingo zao mety tsy mahalala sy mpijery antsika ihany raha teneniko hoe mbola taretaka sady mpampianatra ihany koa tsy mozika zavatra hafa mihitsy dia mila alamina zany mila rindry zany rehetrarehetra zany fa ny zava-dehibe rehefa atao anatin'ny hoe atao priorité zany tarika zandry-gasy tsy maintsy mandeha amin'ny lalany dia zay no tena nilanan'ilay fandrindrana dia zay zany ny andraikitra ao anatin'ny tarika kely dia kely kanefa ny heverina hoe mba ilaina makany amin'ilay mamatianina zany zay no tena tany. Ohatrany hoe miditra lalina be raha antany hoe misy fifanarahana mihitsy ve aminareo mpanakanto sy ny manager hoe fifanarahana misy fitsipika ifampitondrana ihany koa ve? Le izy zany ao anatin'ilay ataontsika hoe industrian'ny mozika tsy le hoe voatery mana talenta be anao hoe mahay mihira mahay mitendry mahay mamorona sy ny sisa no
andraikitra anatin'io shop izy io zany fa araka le teny zonaina teo hoe misy zavatra maro lafo be da be zany ao anatin'le mozika. Izy zany ny mandrindra kokoa izy na ny resaka contrat amin'ny client na ny indrindra fa ny fandrindrana ny tarika sy ny sisa ny programme za hitako hoe asa mafy zay zavatra zay fa tsy mora tsy voatery ho hain'ny mpanakanto zay. Mpanakanto manko tonga dia aiza le daty oviana aiza ny toerana ahoana ny sy ny sisa matetika zay zany le izy dia iny zany anjara asa ary tena mandreraka iny dia tsara mihitsy zany misy an'izay rafitra zay hoe misy zany aloha olona anankiray mandrindra sy mandamina ny momba amin'ny tarika satria biby tsy misy lohany koa tsy mandeha ozy izy dia napetraka teo mihitsy moa zany zonaina zany izy no miandraikitra ny contact ny serasera amin'ny aty amin'ny mpanjifa zany dia manam-potoana kokoa zany izahay mpanakanto somary hifantoka kokoa amin'ny resaka artistika zany hoe mihira sy ny famoronana sy zay kokoa angamba le izy. Mazava tsara. Hira manaraka angamba dia ireo atsika mamaraparana ny resaka inona ny vinavinana asa sy ny sisa ao anatin'le fankalazana ny 20 taona. Hira roa tsy maninona iza matahotra an'izany. Okary. Zandry malalo dia isika ody fa sasa miandry dada sy neny zandry tsotiko dia ody amin'izay fa sasa miandry miainy an-tanàna mba faingana zandry ko izany fa maikamonjy ny akany mitebiteby leny malala lidata efa tsy indrindaona zandry malalo nde ody amin'izay fa ny andro aneka mandroso ariva ny masoandro iry efa midify zao tratra lina isika roala afendrafendrao ny tongotrao fa mbola miteza ny lalakombana hitetavona sy loasa zay voatonga hany an-tanàna voizo malaky nilakatsika fa maikamonjy ny fitodina efa tazako iry manangasanga hitananatsika ka faingana zandry malalo nde isika ody fa sasa miandry dada sy neny.
ny rahantsika manaraka irany foronina mbara oviana manoloana ny fampitehana misy amin'izao tontolo izao na ny rivotra politika izany na fampitehan'ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny izay iainantsika rehetrarehetra na ny fampitehan'ny kolotsaina ihany koa dia ity ity zany entina hitondrana fanantenana vaovao ho antsika rehetrarehetra ndao ary Raovine titanity vao andry ampilami nanodory Diantrano fonano hita etsisy ero korontandava mankararilo fifamonona fandrafina herisetra sy abibina fialonana fifampiandany fambola mino ao fingay androany faranateo reo jaly sy toma fambola manantenao fa misy fiaina vaovao feno asambarana sy fiadanana anjakany fitiavana reo ny zavany misy eto an-tany mampahonenina sy mampitomana falany famindrampo ka tsy ao an-tsainy izay mba ifanaso ny tenany any no hitany fa saingy tsy mba vitany ity reolona tsy tiany fambola mino ao fingay androany ifarana jaly sy toma fambola manantenao fa misy fiaina vaovao feno asambarana sy fiadanana anjakany fitiavana fambola androany ifaranatreo reo jaly sy toma fambola manantenao fa misy fiaina vaovao feno asambarana sy fiadanana anjakany fitiavana feno asambarana sy fiadanana anjakany fitiavana
hoe maraparina ny fiarahantsika zao mono natao dia azo lazaina hoe fiara-miasa zao irarina mbola itoy ndresadresaka ny fizarana mozika fa mety misy ihany koa ny fiara-miasa ankoatran'ny antsika izay tsy afa-misaraka amin'izany hoe tarika zandry gasy zany misy azo fatarina ve manoloana ny hoe fiara-miasa fifanomezan-tanana satria mety tsy ianareo rery no hoe hita eo fa ny any ambadika ihany koa mety hoe betsaka ny manosika ny any ambadika sy miara-miasa sy manohana indrindra atomboko amin'ny hitantsika maseto angambony aloha laingo tena hoe fiara-miasa angezabe sao dia gakitsika ny tokantrano any hoe nahita ny rapa eto zany miaraka amin'ny tsika eto rapa amin'ny tarika rakotofa junior izy dia zandry gasy ihany koa fiara-miasa amin'ny zandry gasy moa zany ny maromaro kokoa fa namana dia efa tarika eo verina amin'ilay lalatsaina ny resahako voalohany hoe tarika zandry gasy any dia misy betsaka ny afaka miditra sy aneo zany miaraka eo rehefa fampisehoana lehibe azy zay dia misy fotoana misy mpitendry angorodao eo misy mpitendry amponga maranaka miaraka eo mety misy namana mpanakanto hafa malaza miaraka eo fa rehefa miaraka eo zany miara-mivoy any lalatsaina zandry gasy dia mamoaka zavatra ohatr'izao ka isoranay ny raparo zany zay ny tamin'ny andro any sy ny hatramin'izay fiaraha-miasa koa ve moa laingo misy ohatran'izao miaraka amin'ny TV plus ohatr'izao fafantatra anay zany amin'ny janaran'ny fandarana ohatr'izao dia andro antsika na ny fandarana na izay zandry gasy ny vahiny taty hatramina namana tarika namany tarika efa hatramin'izay isorana ny zareo tompotrano satria ny tarika zandry gasy akoatran'ny ry zalahy hita eny atsihatra dia misy maromaro ihany zahay ny ekipa sy namana mpiara-miasa ty ambadika zany raha ho tany saiko sao dia sanatriny zany misy adiniko fa dia isorana miaraka daholo fa betsaka zany tsy adino ny misaotra ohatra ny anisan'ny ny andohana sy teo foana nanampy ny tarika ny meditsika production zay nisy an'ny tarika zandry gasy ihany koa zany anisan'ny tena hoe nanosika hatramin'izay sy ny maro hafa mbola betsaka ireo nisy fotoana ny clipnareo mandeha foana lefa le arivariva iny eo amin'ny TV plus ao akoatran'izay rehefa niteny fiara-miasa ianao teo izoniaina aizany ahitanareo manaraka indray atao hoe taona vaovao sika 10 taona fankalazana inona ny azo ambara inona no atao aiza no hita ny anomboako anazy alohany fa 10 taona tarika zandry gasy dia efa natomboka tamin'iny taona 2025 iny efa nisy fampisehoana azotsika atao hoe lehibe na nokafanay anazy fampisehoana tao amin'ny ivokolana lakely dia ny tohiteny narak'izay tratra zany ny fankalazana araka nanaovanay anazy nisy ny famoahana ny rakikira bagasy maziromotra misy firy zany zao ny rakikiranareo rakikira aloha zany ro ny vita ilay voalohany vakoka sotaovana efa vita taloha ny bagasy maziromotra ilay niteneniko teo nentina nanokafana ny 10 taona fa mafaly anay ihany koa no miteny hoe na hatramin'ny rakikira fahaefatra ary efa vita voaray apeo ao fa mipetrapetra koa zany fa miandro fotoana irariana ho tafavoaka amin'ny toyan'ity fankalazana amin'ny titaony ity ny amoahana an'izay rakikira fahatelo zay sy ny fahaefatra mety arakaraka ny endro zay satria amin'izao moa famoahana rakikira zany efa tsy dia miankina ohatra ny taloha ntsony hoe miandry version physique soatra zany fa any anaty plateforme dia efa misy ary ireo rakikira anankiroa ireo efa misy any anatin'ny plateforme mozika zany efa misy miresaka ny toyan'ny fankalazantsika laingo sy ny toyan'ny fandaram-potoana ho an'ny tarika zandry gasy ty taona ty ngamba nofinofesinay sy heverinay natanterahana nofy dia ny fampisehoana anankiray goavana lehibe tarika zandry gasy ny fototra fa mety anasanay ny namana araka ilay nresahako teo namana rehetrarehetra zay heverina fa morona makany amin'izay mozika foizin'ny zandry gasy zay tsy hoe izy io no tena ivo fankalazana fa 10 taona izay mbola tohizana amin'ny ty taona ity zay no hoan'ny eto Antananarivo dia efa vinavina ihany koa efa maromaro ny namana mpikarakara ny antso ny sinina fiteteza paritra zany itonanan'izay fa 10 taona zay lehibe indrindra ka sainay ho tanteraka ary tena efa anatin'ny fanomanana efa hatramin'ny herintaona zay
dia ny fivoahana makany ivelany ho an'ny tarika ny ao France aloha zany aloha no efa nisy fiaraha-miasa efa mandeha amin'izao fotoana irariana mbola isy mpikarakara iantso hafa koa any amina firenena sy toeran-kafa fa tarika zandry-gasy dia vonona izaran'izay mozika malagasy zay amin'ny elipatrana maneran-tany zany ho an'ny olon-drehetra efa tsy ho an'ny malagasy rery eny ary feno dia feno voalaza afatra no amaranantsika azy afaka miteny daholo atsy amin'ny litsa atao amin'ny rapa atsy amin'ny ioby rioby zany zao tsy miteny mihitsy za moa efa maro ihany ny zavatra niarahako ny zalasanjy-gasy ireo ary mameno tsara avaty amina foana omena ny zalahy dia makasitraka zalahy dia eto avy ty kolotsaintsika ty fa ty ihany no atsika ia ie misy namana miteny hoe tsy haiko hoe nao leo amin'ny sisiny ao ve dia misy miteny hoe ilitsa hono miafiafy kely tsy maninona eto sa hoe be tsy miteny sa hoe zay mihitsy sambatra be eto sambatra be eto eny tena marina makasitraka zalahy hatramin'izay efa 12 taona zay dia hatramin'ny somandrak'izay rahantsika makasitraka zalahy sotra betsaka dia mirary soa atsika tarika zany lavitra indrindra ho feno tsy ho 12 taona fotsiny fa eotra lavitra be dia mbola velona amin'ny mozika atsika makasitraka atsika rehetra efa voalazany namana teo daholo angambany fa ny afotsiny ny afatra avy aty aminay vonona foana zay hanomeny sosiny kanto indrindra raha vao mbola eo ianareo mpakafianay na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana dia ezahanay foana hanomezana ny kanto sy ny loko mahazandry-gasy anay hatramin'izay ia ny angamba ny teniko voalohany aloha faly ako tafiditra tanatin'ny tarika tia zay isan'ny tafaraparany ihany isan'ny tarika tena nafinahitra izy ty dia mirary soantsika foana zalahy rehefa atao ty dia ndao atao fa rehefa tsy atao dia ndao atao zay angamba le izy toko hoe feno ngambizany afatra rehetra zany fa fanetana kely fotsiny ny ho an'ny zandry tanora ho antsika rehetra mihitsy ny mba anampiana ihany koa anandratra avo an'ity zavatra fo hiakatra ho izy fareraka izay fo hiakatra fa ny hafa aza homem-boninahitra faranako angamba le fitenehana mitodika manokana ho an'ny mpakafiny revy zandry-gasy rehetrarehetra ho an'izay nitaizahina atao anatin'ny mozikana zandry-gasy io ho avy ny fampisehoana ngeza be zay efa nofisina nandritra ny taona maro fa tsy nety vita noho ny covid sy ny zavatra rehetra izay nitranga amin'ity taona ity anao fanandro izay concert ngeza be misy mpitendry maro isan-karazany ao misy mpitsoka sodina rakoto fra junior misy andry zala mpitendry lokanga mpitendry agordao mpitendry trompety ihany koa nampianay ao anaingo an'io zavatra io izahay enina amin'ny rahalahy eto aloha dia tena hoe kolotsaina malagasy no asandratray ao revy zandry-gasy dia ampahafantarinay anareo arao tsy tapaka ny pejy zandry-gasy pejy ofisialy makatsitraka ny TV plus nampiatrano ao ela velonareo mitombo aso na mitombo voninahitra tompoko eny ary misy amarana azy soniaina efa betsaka angamba izay voalazay laingo any fa akoatran'ny fisorana moa zany dia efa ataontsika foana fa mamerimberina ihany aho hoe anisan'ny fikoloana ny mozika malagasy na ho antsika mpakafia ho an'ny rehetra ihany koa ny fanjifana ny vokatra zany ny any zandry-gasy efa afaka jerena anatin'ny application araka ny resahako teo ny plateforme ny tiktenena ny mozika efa misy ihany dia ny fanjifana ihany koa dia ny fanatrehana ny fampisehoana sy ny kabare sy ny sisa zay ataonay zany entaninay reny fa reny tena mandrisika amin'ny ry zala mpamorona sy mpanakantona ty eny ary makasitraka be dehibe anareo tarika zandry-gasy misaotra ny rapa ihany koa fanotrana tamin'ity an'ity misaotra ny nampiatrano ary indrindra misaotra ny nampiatrano tany etokantrano raha hoe tany no nijerevanareo anay na tamin'ny toerana rehetra na ny mpitan-dranomasina aza dia kopahan-tanana isaorana ankasitrahana nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany misy famerenana sika ny eo amin'ny 10 rahala ihany dia ny alarobia tolakandro zoma tolakandro sabotsy tolakandro raha tsy mahita mihitsy nareo amin'ireo fotoan'ireo dia
ao amin'ny YouTube, ao amin'ny page-ny TV Plus Madagascar official Facebook, dia afaka ahitanareo anty coulisses ny tarika zandry gasy. Ty raha farany ity no entsika hanaovam-beloma ny mpijery mbola manana hira be dia be mihitsy ry zareo reto fa voafetra moa ilay izy, mbola misy hoe hanina an-taniko izao nandrasako fa tsy androany hanina an-taniko. Maranantsika azy dia ty hira ity sady fanaovantsika mandra-piona amin'ny manaraka indray. Jura fatarenao any ambadiky saombenao jura fatarenao any ambadiky saombenao na mavesatra mibaraka na dia mafeza ny komba tsy maintsy tonga izahay any ambadiky saombenao na mavesatra mibaraka na dia mafeza ny komba tsy maintsy tonga izahay any ambadiky saondranao Kizy mahita anay mitoraka sali syra fatary anao any ambadiky saondranao patalohanay pataloka kizy mahita anay mitoraka sali syra fatary anao any ambadiky saondranao hitanay torame syra fatary anao any ambadiky saondranao niloanay kokoraze ze mahitanay torame syra fatary anao any ambadiky saondranao satroka bonetra ze mahitanay dia mipararetra syra fatary anao any ambadiky saondranao ny satroka bonetra ze mahitanay dia mipararetra syra fatary anao any ambadiky saondranao syra fatary anao any ambadiky saondranao syra fatary anao any ambadiky saondranao